fa misy amin'ireo mpiasa eo anivon'ny banky foiben'ny Madagasikara no manatanteraka sitina eo anoloan'ny foibe toerana zany tsy Antaninarenina isaky ny atoandro. Inona marina ny zava-misy eny toerana ny zava-nisy tamin'ny andron'ny omaly no entina amintsika ao anatin'ity fanadihadiny ity. Mizara telo lehibe ny fitakin'ny mpiasa eo anivon'ny banky foiben'ny Madagasikara ary ny roa amin'izy ireo dia miompana amin'ny fampiarana ny lalàna. Raha ny voafaritra anatin'ny Code du Travail, rehefa mihoatra ny 50 ny mpiara-miasa anaty orinasa iray dia tsy maintsy misy ny comité d'entreprise. Mitaky ny fananganana izany comité d'entreprise izany ny mpiasan'ny banky foibe ireto. Comité d'entreprise ihany misehatra ahafahan'ny mpiara-miasa ao banky foibe mandray anjara amin'ny fitantanana, amin'ny fanapakevim-pitantanana. Misy koa ny atao hoe vola lalàna daholo ihany no miteny amin'io hoe ny statut du personnel zany convention collective dia tsy maintsy hifanarahana ny mpiasa. Zany zavatra zany dia milatsaka ohatrany milatsaka fanenganina fotsiny tapahana amin'ny anaran'ny mpiasa dia tikanina tsy tikanina. Nefa io daholo ny mamaritra ny mety hoe motivation ny olona izay miditra miasa tao banky foibe hoe rehefa miditra ato ianao dia mahafantatra hoe ohatr'izao situation anao, ohatr'izao zavatra azonao antenaina sy zavatra zany rehetra zany dia miaina anaty tebiteby tanteraka satria isan'andro vaky zao dia misy zavatra miala tampoka fotsiny tsy fantatra hoe avaiza miala amin'ireo mety hoe araka fiteny lalàna anazy moa hoe avantage aty. Nisy ny didim-pitsarana ihany koa ny tsy tanteraka teo anivon'ny banky foibe toy ny an'ireo syndicat mpitolona hafa. Misy karazana didim-pitsarana koa tato banky foibe fa dia misy karazana hoe tsy maty manota fotsiny zao eto amin'ny tarasy-panjakana ity miteny hoe tsy anatanteraka didim-pitsarana izahay. Hetsika fampitandremana no atao raha ny volazan'ireo déléguen'ny mpiasa eo anivon'ny banky foibe. Ireo fampitandremana hitanareo maso zao iny fangatahana zay fa tsy mbola misy hoe tena manakatso tanteraka raha raisiko fotsiny any amin'ny banky foibe iza moa manana intérêt hoe mikatso zany banky foibe tsisy manana intérêt fa alao rehefa mbola afaka manova zavatra no teny erano dia atao zany zavatra zany. Arak'izany na dia misy aza izany hetsika fampitandremana izay tanterahan'ny ampahany amin'ireo mpiasa dia mitoy ny asa eo anivon'ny banky foiben'ny Madagasikara. Ny fanototsy tamin'ny fotoana nanaovan'ny déléguen'ny taritra moa ny fandalovan'ireo fiombonam-ben'ny syndicat malagasy ka dia miaraka ny tanjozotra ny azon'ny ministeran'ny teti-bola sy ny fitantanam-bola izy ireo. Misy ny mametra-panontaniana manoloana an'izany.